Somatsara ny fifidianana ny solomavam-bahoaka izay navoakan'ny SCC tamin'ny 17 Jiona 2024 teo. Eto zany amin'ny anaran'ny vahoaka Sofia rehetra dia miarahaba andreo solomavam-bahoaka rehetra lany amin'ny anaran'ny faritra Sofia. Solomavam-bahoaka ny Madagasikara nareo fa tsy solomavam-bahoaka ny nalany anareo fotsiny. Ka dia mirary anareo vita hatramin'ny farany ny asa sy adidy mavesatra izay napetraka taminareo, ary mirary anareo koa afaka hiaro somatsara tombontsoa ny faritra misy atsika ity. Todika manokana amin'ny Antsy dia miarahaba koa ireo lany somatsara tato anaty adidy isika ity, satria eto moa lehibe ny centre ny région. Ko dia tsy hoe ny mahery obina ny resy wakoraina tsia fa solomavam-bahoaka rehetra ianareo solomavam-bahoaka ny olona rehetra ko dia manantena fa toy izay koa ny fitondranareo andreo vahoaka ato amin'ny Antsy. Mahakasika izay indrindra dia mahatsikaritra zay fa misy any ny ireo misy maneho fihetsika maneho hevitra izay tsy mankasitraka ny didin'ny fitsarana avo mbola lampanireo atao aminay atao fitondram-panjakana, nefa izay tompony andraikitra ny filaminana atao anatin'ity faritra ity dia didim-pitsarana iny tsy misy ninona azo atao didy tsy azo ivalozana araka ny fitenenana, fa dia isika rehetra na nandresy manerana ny Madagasikara dia tsy maintsy manatotosa manaiky an'izay. Izay ataon'ny faritra tany filaminana sy tompony andraikitra faritra dia anisany baiko mihitsy nazonay alalana no ampiarinay fa inony ny didim-pitsarana nivoaka dia arahantsika rehetrarehetra iny. Solomavam-bahoaka atsika rehetra ny lany teo zay tsy mahalala zay any amin'ny SCC fa eto amin'ny faritra mifantatray ka raha misy zany fihetsitsika na fijerintsika hoe tsekena na faneho-kevitra dia tsy eto anivon'ny faritra district ny Antsy no aneo an'izay endrika tsy fankasitrahana zay, fa misy ny rafitra afaka mandray an'izany ny SCC zany. Dikan'izany raha misy hetsika tokony atao na misy fitarainana tokony atao eo anivon'ny SCC ihany no heverinay fa afaka manapaka sy mamaha an'izany. Ny anay amin'ny matompona andraikitra fandriam-pahalemana anay samy manao ny andraikiny moa ny andraikitsay dia mampisy ny fandriam-pahalemana atao anatin'ity district ity sy faritra ity koa herinay fa misy mety isy fihetsiketsehana ho ataonareo izay tsy nakasitraka ny didin'ny SCC. Eto dia mampandre sy mampafantatra fa tsy maintsy hiezaka izahay hampanjaka ny fisian'ny fandriam-pahalemana eto anatin'ny district sy faritra Sofia. Mety misy misafidy ny olona manaraka anareo, fa misy koa ny olona izay manana ny safidiny izay nametraka ary mitady an'izay fandriam-pahalemana zay ka aoka hifanaja amin'ny toerana misy azy. Ny mpitandro filaminana atao anatin'ny faritra Sofia dia tsy anaiky velively ny fanakorontanana rehetra, fanakorontanana vahoaka izay no andraikitra tompo, tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa ary tsy namoaka didy zahay fa tsy fitsarana avo mampandrenana no moaka zany didy zany. Koa miantso atsika izay vahoaka ato anatin'ny Antsy aoka asika tsy voatarika amin'ny zavatra mety hiteraka korotana ato anatin'ny district misy atsika, fa tsy maintsy andraindraiky ny tompony andraikitry ny filaminana isiny ny filaminana ato anatin'ny faritra atsika. Eto koa dia mitarika miantso anareo ireny ianareo ao anatin'ny ainao manjery indrindrindrindra ny asanareo dia tsy hidirako misy sanatria fa angatahako ianareo mba tsy hanomevahana andreny antokony olona izay mitarika vahoaka ho amin'ny fikorotanana zay, fa raisina mety ho raisina ho piraitsy-kombakomba ianareo raha sanatria izany no amafisina any amin'ireny ay manjery reny. Aoka mba zavatra mahasoa
atsika atao anatin'ny faritra atsy betsaka ny olona mbola atretsika zay no angatahako voiziny fa tsy sanatria fitaritana olona ikomy na igrevy na ilahatra andalami indrindrindrindra tsy nazahoana lalana tompoka dia miala tsiny miala fondro fa tsy afaka andefitra am'izany ny atao amin'ny fitandrinan'ny filaminana ohatr'izany koa ianareo tompona trano filanonana na trano fandraisam-bahiny izay mampivory an'ireny olona reny dia atsoroko aminareo fa raisinay ny firaisana tsikombakomba ny fampiatranonareo an'ireny fivoriana reny satria manana porofo izahay fa fivoriana hitarika fihetsiketsehana izay tsy azahoana lalana no atao koa ianareo tompona raiky reny trano fivoriana reny aoka ianareo tsy vororian'izay tadiavo ny vola amin'ny fomba madio tadiavo ny vola amin'ny fomba miady satria asanareo zany fa aoka tsy voatarika ny fanakorotana sika tsy maintsy andray andraikitra mpitandro filaminana na iza mieritreritra anakorotana atao anatin'ny faritra Sofia izay